famaky vahandahatsoratra. Sivy aprily zany le datiny nalatsahany tavoniko teto ambony ty tany ty, naritiko ny tena mangirifiry. De ohatran'izao ny tantara, mipoaka moramora le masoandro fa tsy mety mipoaka tsara. Ohatry ny olona rehetra manana fahanantenana azy nefa matetika pokaty. Ohatran'izany nataoko natonga nany lazain'ny olona fa hoe nitapy, nefa za toroko alahy tsy mitapy fa za manana aingam-panahy Sokraty. De ohatra zao le fandehan'ny tantara, za mantsy tsy de mahay zavatra tsara fa ny zavatra haiko de mitendry gitara. Eo ambony farafara za manakatra ny aingam-panahiko, aiza ny aingam-panahy, aiza ny ahitako ny masoava. De izao nataoko, apokako moramora ny alevazo, alefako moramora ny instako. Any anatin'ny insta ilana mitandregny hoe iza mo zany, zany bandy zany, ohatrany mba mavita ihany nefa izy to tsy mety malaza. Inona mahatonga zany? Ny vola lesy ripandry akama, ny vola mahatonga ny zavatra rehetra. Satria matetika zay mandondona varavaran'ny reny hainao manjery rehetra, de matetika izy miteny hoe tsy maintsy mandoha vola ilarin'ny bandy zay vo ila malaza. Kanefa tsy amin'ny ahy fa ny amo efa hainao ihany. Za tsy te halaza, za tsy mila laza fa na voninahitra fa ny ahy za mila hoe maleo tena amin'ny zavatra rehetra fa za tsy mila fehipetra. Karan'izay ny tantara, apokako mazava tsara fa za ho za bandy kely mitendry gitara. Tsy mety malaza, tsy mety tafa fa za ndray manana aingam-panahy hafahafa. Karan'izay ny tantara, apokako mazava tsara fa za ho za bandy kely mitendry gitara. Tsy mety malaza, tsy mety tafa fa za ndray manana aingam-panahy hafahafa. Ohatrohatr'izay.